farimbona fandarana mivokariny ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona Falmerabanao mpiandray izay eto amin'ny coalition des radios ary makasitraka anao manjo ity fandarana farimbona ity sy vokatry ny fiara-miasan'ny ambassade de France, ny CNIDH ary ny coalition des radios. Tamin'ny fandarana teo aloha isika dia niresaka mikasika ny zava-misy manodidina ny zon'olombelona eto Madagasikara. Tao anatin'izany fandarana izany nitondran-dramatoa Matavimana Georgine, commissaire ampikambanao amin'ny CNIDH fanazavana misimisy kokoa ny amin'ny zon'olombelona sy ny tantarany. Androany dia mbola izy ihany koa no vahintsika ka ny lohahevitra hoentiny androany dia mikasika ny CNIDH ny rafitra sy ny andraikitra izy ireo. Araka ny voalaza tena mpiandohana, ity fandaharantsika ity dia iompana indrindra ny amin'ny fampahafantarana misimisy kokoa ny amin'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Mialohan'ny andrenesantsika amin'ny vahiny dia andeha aloha henoantsika rehefa nihoan-kevitry ny olom-pirenena maro samihafa ny amin'ny fahafantarany an'izany hoe CNIDH izany. Ianao ve mahafantatra vondrona na fikambanana miaro ny zon'olombelona eto Madagasikara? Ien, mahafantatra tompoko. Ohatra hoe handicap international. Mahafantatra reny afary miaro ny zon'ny olona hoe verzo na ambakain'ny olona bodon'ny olona reny. Dia eo koa ny fikambanan'ny sembana mijoro reny miaro ny zon'ny sembany reny rehetra reny. Tsy mahafantatra tompoko. Eny tompoko mahafantatra misy zao ny atao hoe misy ny handicap miaro ny zon'ny sembana, manome asa sy manome fampianarana ho an'ny sembana manampy amin'ny fiainana. Maro dia maro ny sembana hita amin'izany, ao ny jamba, ny malemy, ny marenina ary koa ny tratran'ny aretina hatrany am-boka. Mahafantatra za. Ohatra? Miaro zo ohatra dia handicap international. Tsy mahafantatra. Mahafantatra ohatra hoe misy fantatra azy hoe Amnesty, UNICEF. Le vondrona na fikambanana aloha dia maro miaro ny zon'olombelona fa saingy izao be loatra ilay izy dia tsy fantako le anarany fa nefa izy tena hitako hoe ilaina satria misy momba ny zon'ny ankizy zao, ankizy tsy tokony asa, zon'ny vehivavy hoe mila fikarakarana izy amin'ny fanampiana azy amin'ny asany andavanandro mpiainany. Dia misy koa zon'ny mpiasa. Dia fahafantarako an'ilay izy na fantatra ary le zo ny fampiarana mihitsy ny tsy voara-maso e. Zay le izy. Tsy mahafantatra. Ny fikambanana fantatro hoe misy, ny anarany tsy fantatro fotsiny hoe firy ny isany na hoe izavy ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona eto Madagasikara. Mahafantatra misy fa ny sasany ny anarany tsy fantatra. Fikambanana ohatra hoe ny autisme Madagasikara miaro ny zo ny zaza mba hanana ny zo mitoy amin'ny olon-drehetra, hanana ny zo ankalalana. Fantatrao ve ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme? Tsy fantako tompoko. Ie, fantatro ny fisian'ny CNIDH. Inona ndraiky zany? Fikambanana miaro ny zon'olombelona izy zany au niveau national. Izy zany ny solotenan'ny ONU eto amintsika, izy miaro ny zon'olombelona. Indrindrindrindra mandinika hoe voaja ve ny zon'olombelona eto Madagasikara sa tsy voaja. Hatraiza ny fampiarana ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Mbola tsy naheno aloha hatreto. Zay zao mbola tsy fantatra izao fisian'izay. CNIDH ohatrany efa henoko fa ohatrany tsy dia haiko tsara aloha. Efa henoko henoko fa tsy dia tena fantatro ny tena andraikiny aloha.
CNIDH tsy fantatry aloha zay aloha tsy fantatro mahakasika an'izay. Komisaira Matavimana oviana ary tamin'ny fomba ahoana no itsanganany CNIDH? Raha mali ny fanontanianao ao dia somary miverina kely amin'ny tantaran'ity CNIDH ity. Tsara ho fantatro fa ny lalàna 2024 tsipika aotraotra 7 tamin'ny 12 ny volana Jolay taona 2024 izany hoe la loi 2014-007 du 22 juillet 2014 no nanangana ny CNIDH na voameram-pirenena mahaleo-tena mianjo ny olombelona ary ny fananganana azy io dia araky ny principe de Paris izay efa nakatoafisika ka manerantsika anangana izany voameram-pirenena zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha jerena zany dia ampiatra ireo tolo-kevitra rehetra voarakitra ao anatin'ny Conseil des droits de l'homme no nananganana azy ity. Faharoa, ny antony nananganana ny CNIDH koa dia handray ireo fepetra rehetra mba ahazoan'ny olom-pirenena ireo tolo-kevitra ireo eto amin'ny tany sy ny fanjakana, fa indrindra eo amin'ny fanolorana volavolan-dalàna eo anivon'ireo antenimieram-pirenena sy antenimieran-doholona ary ny fisarana mba ahazoan'ny CNIDH miasa zay manaraka tsakany sy andavana ireo fe-kevitra voarakitra ao amin'ny principe de Paris. Izany hoe raha nakatoavintsika zany io principe de Paris dia tokony arahantsika le hevitra ao dia ny fitondrana volavolan-dalàna eo amin'ny antenimieram-pirenena sy amin'ny antenimieran-doholona mba hanova zavatra satria izay ny asantsika mpiaro ny jon'olombelona. Raha mahita tsika lalàna ka manotona ny jon'olombelona dia ajarantsika mitondra volavolan-dalàna mba hanovana azy. Izay zany no hita ao anatin'io Conseil des droits de l'homme ary tsy maintsy manaraka an'io ny CNIDH. Sara ihany ny manamarika fa ity principe de Paris ity no mirakitra ireo fepetra rehetra tokony ananany voameram-pirenena mahaleo-tena eran'ny tany mianjo ny olombelona. Ireto avy izany fepetra zany: fananana mandat étendu izany hoe misy iraka mandat voafetra ataontsika 3 taona 4 taona satria tsy azo atao koa ny mijanona ela be anatina voamera na anatina sehatra anankiray fa io no miteraka ny ataontsika hoe culte de personnalité. Raha ela be loatra le olona zany ao amin'ny sehatra anankiray dia mieritreritra izy hoe izy ny tompony dia izy ny mandidy manapaka ao. Faharoa, tokony maro karazany ny olona hita ao anatin'izany voameram-pirenena mahaleo-tena mianjo ny olombelona zany. Ny tiana ho tenenina eto dia misy ny mpiaro-ny zon'ny vehivavy, misy ny mpiaro-ny zon'ny ankizy, misy ny mpiaro-ny zon'ny kilemaina, misy ny avy eo amin'ny antenimieran-doholona, misy ny avy eo amin'ny gouvernement. Tokony maro hoy ny voalazan'ity principe de Paris ity ny olona hita ao anatin'ny voameram-pirenena mianjo ny olombelona ohatra ty. Fahatelo, napetraka tamin'ny alalan'ny lalàna miainga amin'ny constitution izany hoe lalàm-panorenana sy CNIDH. Matetika le olona zany miteny hoe tsy efa maro ve nareo fikambanana manerana ny Madagasikara mianjo ny olombelona ka maninona indray na sy nanty CNIDH ity. Marina zany efa maro ireo association na fikambanana miaro ny zon'olombelona fa ity CNIDH ity tompoko dia androm-panjakana iray nivoaka tamin'ny alalan'ny décret ary izay no mahasamby hafa azy sy ny association. Dia fahaefatra moa zany tokony aleo-tena tanteraka sy akin-doha amin'ny fanjakana eo amin'ny fanendrena ireo mpikambana. Raha ohatra tendrena zany le mpikambana ao amin'ny CNIDH dia sy tokony sabahan'ny fanjakana hoe ohatrany hoe ny avoloany manendro hoe ity tsy maintsy atao vaona ity, fa ny olom-pirenena rehetrarehetra no mandray anjara mandeha amin'ny antanatohatra maro misafidy an'izay olona ho apetraka ao anatin'ny CNIDH. Ireo daholo ireo fepetra mahara-dalàna ny fisanganan'ity voameram-pirenena mianjo ny olombelona ity razoina. Raha sy mahafen'ireo fepetra ireo dia azo lazaina fa foana ary izay no nahatonga an'ilay CNDH na Conseil national des droits humains izay navoaka ny lalàna 2008 tsipika 012 tamin'ny 17 juillet 2008 satria
tsy nafeno an'io fehipetra io zy a de mahato azy teo. Tsy naharitra ny CNDH. Raha miaino sara nareo zany a i ny manky tao amin'le anankiray taloha ary ny anankiray ankehitriny misy io zany de manan-danja be satria io no miteny hoe indépendance ny CNDH. Izany hoe ny fahaleovan-tena tanteraky ny ty voameram-pirenena mahaleo-tena izay mijoro sy miasa ankehitriny ty. Sy naharitra izy satria sy feno zany a ny singa rehetrarehetra izay takin'ny principe de Paris tsy feno tao anatin'ny CNDH taloha. Fa ankehitriny tompoko ny CNDH de tsisy zabany fanjakana fa de manao ny asany izy a ary manana zo feno anao an'izany asany zany na itsikera na zay zavatra tiana tao zany de azona atao raha tsy hoe fanonganam-panjakana fotsiny angambany tsy azo atao. Izay zany nisanganan'ny CNDH ny mpikambanao moa zany a de mpikambana miasa amin'le azosika hoe à temps plein. Raha fitinina de tokony ho hita taratra eo amin'ny fanaindrena mpikambana ao amin'ny CNDH ty avokoa ireo fehipetra izay efa nataoko teneniko tery aloha ireo fa indrindra ny attachement aux valeurs et principes des droits de l'homme. Fa raha vao tia miaro ny zon'olombelona anao zany a de leo tsy miditra anatiny CNDH satria asa sarotra izy io a, asa tokony hoe olona intègre, olona endry, vonina anampy mandrakariva namana, vonina iaino, vonina hitaridalana. Izany ny olona tokony hiditra ao anatin'ity CNDH ty ary izany rahateo no asany. Raha zay ary a ny tantara ny foronan CNDH toy ny ahoana kosa ary a ny firafiny. Ny firafitry ny CNDH zany a de sotra satria ahitantsika zany izy a ery atampony ery a ny antsoina hoe organe délibérant. Io zany a de organe zay anankiray ahitanao ny commissaire rehetrarehetra tafiditra ao daholo. De eo ambanimbany eo a ahitasika ny antsoina hoe filoha. Ity filoha ty zany a de ny commissaire ihany a no nifidy anazy a ary nametraka azy teo. Fa ny asan'ny organe délibérant zany a de ambon'ny filoha ka zay tapaky ny organe délibérant de tsy maintsy arahan'ny filoha ary ny filoha kosa rehefa nanapa-kevitra de tsy maintsy miera amin'ny organe délibérant. I filoha io a de manana filoha lefitra. Ny asan'ny filoha lefitra voalohany indrindra dia misolo toerana ny filoha raha misy tsy mahafaka azy a amin'ny fanantanterahana ireo adida aman'andraikitra izay nankinina aminy. De manana koa ny CNDH zany mpampakateny na rapporteur zany. Atao hoe rapporteur celui qui rapporte. Zany hoe misy fifiriana de izy mampakatra an'iny teny iny, mampahafantatra an'iny. De izy manao tatitra, manao tahiri-kevitra mahakasika ny fifiriana tapaka eo anivony CNDH. Ary akoatra ny rapporteur moa zany de misy ny atao secrétariat exécutif. Ny secrétariat exécutif de io no mikirakira tout ce qui est administration, zany hoe mikirakira ny personnel, ny olona rehetrarehetra miasa ao zany, ny fomba fitantanana ny vola. Ty secrétaire exécutif ty zany de olona mahay mitantam-bola. Mahay mitantam-bola izy satria tsy aivoka eto ihany fa ny volan'ny CNDH de vola any fanjakana, vola mbahoaka. Ka ny fomba fitantanana ny volan'ny CNDH io de manaraka ny orthodoxie financière izay napetrany fanjakana. Izany no raha tsorina ny atao hoe structure ny CNDH ty. Rea rata-rataza umina sutuku baupangin irina faca ciza yang kizi
inavy ary ireo asa manandraikitra sany CNIDH ary tranga toy ny ahoana no raisinareo an-tanana. Betsaka ireo asa manandraikitra izay sany CNIDH no etiko eto izany a dia asa manandraikitra amin'ny ankapobeny ankoatra ny fitarainana. Voalohany dia manolotra ansitrapo na noho ny fangatana na noho ny etaeta fotsiny ny rapport na sosikevitra izay ananany CNIDH. Ny anolorana an'io dia ny exécutif dia ny fitsarana tampona dia ny fahefana mpanatanteraka izany hoe ny gouvernement dia ny cour suprême ary ny présidence. Io zany no anolorany sosikevitra rehefa misy zavatra tiany apitaina. Ary faharoa ao anatin'ny fanazana ny fahaleovantenany dia afaka manome ny fahitany sy ny fanazana ny fahafana fototra sy ny zon'olombelona ihany koa ny CNIDH. Izany hoe ny CNIDH zany dia manome sosikevitra ihany koa eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona fa indrindra ireo sokajin'olona ataontsika hoe marefo. Ina moa ny atao hoe sokajin'olona marefo? Dia ny vehivavy tafiditra anatin'izany, ny sembana tafiditra anatin'izany, ny antitra tafiditra anatin'izany, ireo mpisaopinena tafiditra anatin'izany. Raha mahita an'ireny zany ny CNIDH dia afaka manome sosikevitra mba hamonjena an'ireny olona ireny ray izay sy tsy hiverenana tranga izay mahazo azy ireny. Izany à titre préventif ataon'ny CNIDH koa izany. Dia mbola tsaran'ny CNIDH koa no manao tatitra momba ny fanazana ny zon'olombelona sy ny fahafana fototra na liberté fondamentale amin'ny ankapobeny eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany hoe satria tsika efa nanao ny Conseil des droits de l'homme, ny principe de Paris, dia tsika zany voatery manao tatitra foana momba n'io zon'olombelona io eto amintsika manahoana ny fanazana azy. Ny fanjakana no manao an'io. Dia ny CNIDH tokony manana apahana amin'io tatitra io isa-taona izay hoentina any Genève mahakasika hoe ahoana ary ny fomba fahitan'ny CNIDH ny fanajana ny zon'olombelona tamin'ity taona 2018 fa efatra tokony afandrindra ny lalàna amin'ny fiaintsika eto zany tokony hifanindran-dalana foana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Manara-maso zany ny mpiaro ny zon'olombelona ny komisairana tsirairay jeran'io lalam-panorenana io sy zeran'ny lalàna ankapobeny hoe fanaraka tsara ve izy reto amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Ary raha hita fa tsy mifanaraka dia mila amboarina satria tsy olombelona ihany nanao n'io lalàna io. Raha misy mila amboarina manana zo ny CNIDH mitondra ny volavolan-dalàna antsiana izany fa indrindra eny amin'ny antenimera pirenena. Dia mampirisika ny fankatoavana sy fanaovana ireo lalàna samihafa iraisam-pirenena fa indrindra ireo lalàna régional. Tafiditra ao anatin'ny SADC sika misy lalàna ny feno mpikambana rehetra ao amin'ny SADC ihany koa dia tokony hanara-masony koa ny CNIDH ankoatra ny lalàna iraisam-pirenena dia misy n'ilay politique de subsidiarité iainantsika ankehitriny dia tokony manara-maso an'io. Tafiditra ihany koa ny mampasia ny fahefana ny mpanatanteraka. Ny zavatra tokony ataony moa efa voalazako tery ambony ny CNIDH dia izay ny ataony hoe nareo nisy mpiasa nermaty teo voaroaka dia efa nahazo gain de cause tany amin'ny fitsarana tokony nahazo onitra nefa izany onitra zany tsy mivoaka raha tsy ny gouvernement ny manao sini nefa hatreto mbola tsy nietsika ny gouvernement dia azaran'ny CNIDH manao hoe ameo ny zony reto olona reto satria tia ny taratasy ny fitsarana reto olona reto afaka madiotio tokony ho ramborsena zany le vola tsy niraisiny amam-bolana maro ohatra fotsiny zany. Dia anisany koa ny miara-miasa akaiky amin'ireo rasa mangaiky ny firenena mikambana. Izany no mahatonga ny CNIDH miara-miasa akaiky amin'ny zanaky ny PNUD. Ny ataoko hoe zanaky ny PNUD moa zany misy ny PNUD ery ambony ery dia ny UNICEF, ny PAM, ny Haut Commissariat aux droits de l'homme. Io ny tena akaiky ny CNIDH dia miara-miasa akaiky amin'io izy ary manampy anazy
eo amin'ny fanatotosana ny asany io ho commissaria au droit de l'homme io. Ary manaraka izay dia anisan'ny andraikitry ny CNDH koa ny mampahafantatra ny atao hoe zon'olombelona amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanentanana. Tia ny zava-dehibe satria betsaka ireo vahoaka mbola tsy mahafantatra hoe inona ny atao hoe zon'olombelona. Dia ny asan'ny CNDH raha vao nitsangana izy dia nandeha tsidika faritra 2020 eran'ny Madagasikara angamba tsy vita zay raha misy dia misy 3 dia any izy zany mampahafantatra an'le olona inona ny zonareo, makaizanareo raha vao etsakitsaka ireo zonareo reo inona ny asan'ny CNDH, zany ny hiraka ampanaovina ny CNDH. Sara ihany manamarika moa fa saika resaka dahalo sy resaka atany no hita tamin'ny fitsidiam-paritra nataony CNDH. Miara-miasa misehatra ny fampianarana ihany koa ny CNDH rariny sy isiny satria very zao ny éducation citoyenne. Ny zazakely zao dia tsy manaja olon-dehibe intsony dia ny CNDH zany mamolavola rafitra anankiray hoe mba asioany ity ny eo anivon'ny fampianarana mba hahafantaran'ny olona ny zony sy mba hahatonga ny fifanajana eo amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe na eo amin'ny samy olon-dehibe. Mandray sy mandinika ny fitarainana rehetra na avy amin'ny olon-tokana na avy amin'ny vondron'olona ny CNDH. Eto zany le resaka fitarainana na irona tsoitsika hoe plainte rony. Raha tonga ny plainte ohatra nataoko teo ny aniarymady na ny voafonja reny koa dia matetika mitaraina hoe zay angeko efa ela be ny tatam-poza mbola tsy voatsara foana taraina izy zany. Dia ny CNDH mandeha hatrany amin'ny Cour suprême, hatrany amin'ny ministère hoe misy olona ohatran'izao ange ao po zao hatramin'izao sy voatsara. Tia ny numéro-ny dossier mibazereo angamba efa nisy voafonja maromaro ihany afitra noho ny asan'izany CNDH izany. Dia alohan'ny zeky ny fitarainana moa zany dia manao ankety aloha inona no nahatonga n'ity tranga ty, iza no nanao an'ity présumé auteur n'ity tranga ty famonoan'olona ty. Vita ny ankety ficeler le dossier dia miroso amin'ny fanampianan'le olona mitaraina ny CNDH. Izany mahatonga an'le olona miteny matetika hoe miada-piasa ny CNDH. Sy miada-piasa ny CNDH fa manao zay amatotra ny asa rehetrarehetra zay tonga eo am-pelantanana. Dia misy koa ny makasika ny liberté d'opinion, zany hoe fanehoan-kevitra zany, ny liberté d'expression, manifestation efa hitasika eto amintsika zany io angamba mba miteny kosa fa voaasa izy io eto amintsika afaka manao hevitra sika findraindray koa tsika sa voan-danitra loatra ny zavatra takizitsika dia tsy azo ekena satria misy fepetra misy lalàna ange ty tany ty. Ka izany mahatonga ny CNDH ho malina tsara hoe raha misy fitoriana andao hoe jerena tsara hoe aiza ny andaniny, aiza ny ankilany, samy enona ny feony satria raha feo tokany dia mety ahitana loza. Ka ny asan'ny CNDH dia manao balizy hoe mba hatreto kosa angamba zany fa raha moatra an'io anao efa fahotana mahafaty sy fomba zany ataonao zany. Dia mananatra koa ny CNDH, mananatra hoe izao ny tokony atao, izao ny tokony atao. Ka raha misy olona anankiroa mifanandrina mifampitory dia samy enoana izy ireo ary nareo ny CNDH raha dia mampiavana aloha. Zao miavana nareo aza manao an'izao zao tadiaviny marimaritra iray. Ka raha ohatra moa izy tsy mety mifampitory ihany dia anjaran'ny CNDH koa mitondra anazy ireo hoe ato zany ny lalana ity makato ity makary fatandremo fa raha anareo misy makavola be aminareo dia miverena ty ihany efa nisy tranga ohatran'izay. Zay zany raha bangoina somary lavalava ihany ny asan'ny CNDH fa mbola betsaka moa no azavaina makasika hoe ahoana ny fomba fandraisana fitarainana fa ngamba ho ataontsika amin'ny manaraka tsy zay Nicole. Zay mihitsy amaranantsika aza raha inona ny afatra avy aminao any mpianaontsika. Ny afatra avy amiko dia ny CNDH misy izy io eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Sy fikambanana tsotra ohatra ny fikambanana rehetra mianjo ny olombelona izy io fa androm-panjakana iray miany jon'olombelona.
nefa dia mandray ny fitaraina ny sarababem-bahoaka na iza izy na iza. Raha ohatra ianao mahatsapa fa misy zonao na zony namanao voahitsakitsaka dia afaka manao fitaraina nanao makao amin'ny CNDH. Ny CNDH zany tsy hoe mpisara na polisy na gendarme fa kosa androm-panjakana iray vonina anampy anao sy anoro anao amin'ny lalana tokony andehananao raha misy olana. Misy olana ifandirana zany ka matsapanao hoe voailikilika voahitsakitsaka ny zonao dia afaka ianao manatona ny CNDH zay tsy lavitra kory izy io fa eo amin'ny 67 hektara akaiky ny posta. Tonga sahady amin'ny fiafaran'izao fandaharan'izao sika ny CNDH ny rafitra sy ny andraikiny izay ny loha hevitra noentina tamintsika teto androany. Fankasitrana natolotra Andramatoa Matavimana Georgine, commissaire mpikambana amin'ny CNDH nanaiky vahiny teto amin'ny fandaharana. Eto dia maneho ny fisaorana ho anareo mpiaino ary ihany koa andreo radio mpiara-miasa amin'ny coalition des radios izay nampita ny feo. Cédric Rasoa Zanakolana teo amin'ny lafiny teknika, Nicolas Raoulerzen teto amin'ny fanentanana, fankasitrana natolotra anao mpiaino, veloma tompoko. Farimbona fandarana mivokarina ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona